Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tampahasahina tokoa no nitenenan'ny Brian Fisher ilay mpandinika nanao hoe tsy misy novinanaoviana vitsika ka ho tratry ny orana, ary taorian'izany fanambarana mezinezina izany dia niaran'ny aiky ny rehetra fa marina ny fanambaran'ny Brian. Mahafantatra mialohan'ny fotoana iavian'ny orana tokoa mantsy ny vitsika, ary dia manezaka arak'izay azony atao izy ireo, manangona tahiry hitsinjovana ny tsy fahampiana mandritry ny fotoam-pahavaratra. Mbola fanambarana mezinezina lavitra noho izany ny antso atao aminao ankehitriny, fa ho avy tokoa Jesosy ary tsy ho ela intsony. Ny fiaviana nefa dia fandringanana ho an'ny ratsy fanahy, fa famonjena ho an'ireo izay mino ny famonjena ka namaly fity izany antsony izany. Dia ho ambakain'ny vitsika ve isika sanatria? Ka rehefa mahafantatra ary rehefa mahita famantarana fa tsy maintsy ho avy Jesosy, dia sanatria hanosy-botanana ka tsy ho vonina ny amin'izany fiaviana izany? Noho ny famindrapon'Andriamanitra dia mbola misy fotoana izay ahafahanao miomana amin'izany, ary aza mitarehdretra intsony satria tsy maintsy ho avy indray Jesosy hamaly ny olona rehetra araky ny asany avy. Koa miomana kosa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampozinareo no hiaviany ny zanak'olona. Mateo 4:20, andininy 4:7. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa ampofaza malaina, fartomotrany andro izay. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Dia miarahaba-tsika amin'ny alalan'izao fandaharan'izao hatrany. Fomba fanamboarana mofo tampitsatroka indray no nomaninay aroso anao amin'ity an'io. Namanao fanjaniaina no hanolotra izany ho anao eto, miaraka amin'ny Samina iandraikitra ny lafin'ny teknika. Dia menofinaritra ary. Raha tiantsika izany ny hanamboatra ity mofo tampitsatroka ity, dia ireto avy ny zavatra izay ilaina mba hahafahana manao izany. Misy karazany roa aloha izany ilay mofo tampitsatroka, na izy ataonao mamy, hohanina amin'ny zavatra mamy ihany koa, na tsy atao mamy fa hohanina amin'ny zavatra masira, arak'izay itiavanao azy izany. Fa ny zavatra ilaina izany dia mitovy ihany. Voalohany indrindra aloha, mila lafarinina isika eo amin'ny 3 kapoaka. Mila menaka diloilo isika eo amin'ny 3 sotro eo. Dia mila ronono isika na rano tsotra indroan'ny kapoaka. Atody anankiefatra, vary masaka 2 kapoaka sy tapany, karbonetra na lalivay izay tiantsika, eraky ny sotro kely sy tapany safivavany izany. Dia sira indray mitsongo. Dia ny siramamy moa izany raha tiantsika dia eo amin'ny 4 sotro eo. Sotro fihinanana izany no sahazan'izay lafarinina 3 kapoaka izay. Mora tsy tiantsika ho mamy izany ny tampitsatroka izay ataontsika dia tsy asiana siramamy. Dia zava-manitra ihany koa arak'izay tiantsika, na ho amin'ny mofo tampitsatroka mamy na ho amin'ny mofo tampitsatroka izay asiana zavatra masira ao anatiny. Ireo izany ny zavatra ilaina averina indray. Lafarinina 3 kapoaka, menaka diloilo 3 sotro eo, ronono na rano arak'izay itiavanao azy indroan'ny kapoaka, atody anankiefatra, vary masaka
raikapoaka sy tapany, zava-manitra izay tiantsika, na ho amin'ny mofo tampitsatroka hohanina amin'ny zavatra masira zany, na mofo tampitsatroka siramamy, dia mila siramamy zany tsika inefatra ny sotro fihinanana raha ohatra ka tiantsika ho mamy mofontsika. Dia tsy adino ny karbonetra na ny lalivay, eraky ny sotro kely sy tapany savavany zany, dia sira indray mitsongo eo. Ireo zany ny zavatra ilaina. Ka izy ity zany marihana fa eo ambonin'ny afo kitay na afo arina na charbon isika no andrahoana ny mofo. Dia mila sarom-bilany anankiroa na lapoaly anankiroa mba hahafahana manendy ny mofo. Ireo zany no zavatra ilaina. Rehefa voaomana ny zavatra rehetra, dia ndao amin'izay isika hiroso amin'ny fikarakarana. Voalohany indrindra dia ataontsika ao anatin'ny baolina lehibe na tsatokaty anankiray lafarinina efa nomanina teo aloha, dia ny lalivay na ny karbonetra ary ny sira ilay indray mitsongo zany, dia ampifangaroana tsara aloha ireo. Rehefa vita izay dia vakiana ilay atody ka sarahana ny tamenany sy ny tapotsiny. Ataontsika ohatra manana endrika tendrombohitra kely ilay lafarinina tao anatin'ny tsatokaty, dia avy eo asiana lavaka eo afovoan'io lafarinina io, dia arotsaka eo amin'ny afovoan'io amin'izay ny siramamy, ny menaka diloilo ary ny tamenaka atody rehetra. Dia avy eo ampifangaroana izy rehetra izay voararahana ronono na rano tsikelikely. Rehefa tafatsofoka ao anatin'ilay lafarinina zany ny siramamy, menaka ary ny tamenaka atody, dia ampifangaroana aloha izay voararahana ronono na rano tsikelikely. Tadidio fa tokony alemy tsara zany ny koba izay azontsika ao aorianan'izay fikarakarana izay. Dia rehefa vita izay rehetra izay dia asiana zava-manitra arak'izay tiavanao azy ilay koba, dia avela ilonana itombona tsara zany ao anatin'io tsatokaty io izy mandritry ny adiny 4 eo. Alohan'ny anendasana ny koba rehefa tapitra ny adiny 4, dia arotsaka amin'izay ilay vary masaka efa nomanintsika tery aloha. Ka mialohan'ny androtsahana azy ao anatin'ilay koba dia sarasarahana tsara aloha ny voambary mba tsy kambakambana. Dia izay vao arotsaka ao anatin'ilay koba dia afangaro. Rehefa vita izay dia alaintsika amin'izay ny tapotsina atody efa natokana tery aloha, dia kapohana mba hisavovona tsara. Lasa fotsifotsy mandroatra be ireny zany ilay tapotsina atody sady mitambatra mafimafy tsara. Rehefa voakapoka ohatr'izay izy dia izay vao ampifangaroana tamin'ilay koba efa nomanintsika teo aloha. Avy eo dia hosorana menaka ny lafiny roa amin'ny lapoaly, izany hoe izay ny ilana n'ilay lapoaly anankiroa, na ihany koa ny sarom-bilany arak'izay anananao. Hosorana menaka ny lafiny anankiroa dia afanaina. Rehefa mafana dia araraka ao amin'izay ny koba eran'ny sotro be. Apetraka ao amin'ny ilan'ilay lapoaly zany lapoaly anankiray ihany zany na ny sarom-bilany izay efa nomanintsika teo efa nasiana menaka sady nafanaina. Rarahana koba eran'ny sotro be. Fa aza atao feno loatra dia avy eo dia saromy amin'ny sarom-bilany anankiray na ilay lapoaly anankiray zany izy efa mitaingina eo ambonin'ny afo izay efa mafana tsara zany ny afo. Dia avelao hitaingina eo mandritra minitra vitsivitsy aloha, ka rehefa masaka tsara, hita hoe menamena amin'ny volombolamena ilay mofo tapitsatroka, dia avadio amin'izay ny lapoaly na ny sarom-bilany, dia ataovy toy izay ihany koa ny lafiny ilany. Rehefa vita izay rehetra izay ka miloko volombolamena ny lafiny roa amin'ilay mofo, vita zany ny mofo tampitsatroka. Azontsika aroso hohanina amin'izao izy na asiana konfitura na voankazo nandrahoana ao anatiny, na ihany koa zavatra masira na dobera arak'izay itiavantsika azy. Izay zany ny fomba fikarakarana ity mofo ity.
mamerina indroa no mananditrantitra aloha verina kely ny fomba fikarakarana azy. Voalohany indrindra ho isika dia atao anaty baolina lehibe anankiray na tsatokaty ny lafarinina, ny lalovaina, ny karbonetra ary ny sira indray mitsongo dia ampifangaroana tsara ireo. Rehefa vita izay dia alaina ny atody, sarahana ny tamenany sy ny tapotsiny. Alaintsika amin'izay ilay lafarinina efa nifangaro teo aloha dia somary asiana lavaka eo afovoany. Izany hoe atao midongona kely izany ilay lafarinina dia asiana lavaka eo afovoany dia arotsaka ao anatin'io lafarinina io ny siramamy, ny tamenaka atody ary ny menaka izay efa nomantsika. Dia ampifangaroana tsara aloha ireo. Dia izay vao rarahana ny ronono na ny rano, rarahana tsikelikely fa tsy atao indray manondraka. Dia ampifangaroana tsara ka tokony ahazo koba malemy tsara izany tsika rehefa vita izay fikarakarana izay. Dia azontsika asiana zava-manitra arak'izay tiantsika io koba efa nomanina io. Avy eo dia avela ilona na itombona eo mandritry ny adiny 4 izany ny koba, izay vao iroso amin'ny fandrahoana na ny fanendasana azy isika. Ka mialohan'ny hanendasana ny koba na andrahoana ny koba dia arotsaka ao izany aloha ilay vary masaka efa nomanina tery aloha. Rehefa avy nalona adiny 4 ny koba, izay vao arotsaka ny vary masaka tery aloha ka saratsarahana tsara aloha ny voambary mba tsy hisy hikambana, izay vao ampifangaroana ny koba sy ilay vary masaka izany. Dia avy eo kapohana amin'ny savovona tsara ny tapotsina atody rehetra izany. Dia izay vao ampifangaroana amin'ireo fangaro rehetra izay efa nomanitsika teo aloha. Rehefa vita izay rehetra izay dia alaintsika ny sarim-bilany na ny lapoaly. Anankiroa isika dia samy hosorana menaka. Dia araraka ao ny koba. Eran'ny sotrobe izany isaky ny mandraraka no mety ary tsy azo atao feno loatra. Dia ny lapoaly anankiray na ny sarim-bilany anankiray ihany no asiana azy rehefa mafana tsara izany ilay lapoaly na ny sarim-bilany izay vao arotsaka ny koba. Dia avy eo saromana amin'ny sarim-bilany anankiray na ny lapoaly anankiray izay efa nomanina izy avy eo. Dia avela omeny eo ambonin'ny afo ao izany mandritra ny minitra vitsivitsy aloha ny lafiny anankiray. Ka rehefa hitanao fa masaka tsara, mivolombolamena, dia avadika indray iny lapoaly iny na iny sarim-bilany iny dia manendy ny lafiny ilany indray izany amin'ilay lapoaly anankiray izay nasarona azy teo na ny sarim-bilany izay nasarona azy teo ny lafiny indray amin'ilay mofontsika. Sokafo ny lapoaly ka rehefa hita mivolombolamena daholo ny lafiny roa amin'ny mofo dia vita izay ilay mofo tambitsatroka. Azontsika aroso hohanina amin'izao izy satria mety efa nasiantsika siramamy na koa mbola tiantsika asiana voankazo nandrahoana na confiture na ihany koa karazana sakafo masira na dobera ataontsika ao anatin'ity mofo tambitsatroka ity. Dia izay ny masaka azo naroso, mazotoa mikarakara dia mirary ianao sy ny ankonanao azotomana ny ekipa ny feon'ny fanantenana. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Fanomezana tsara indrindra. Ny namanao kalebandretsikivy no mitafa aminao ro mpiaino namana. Asaina no anaraka ny dindinika hatramin'ny farany. Fomba fanao tsara eo amin'ny olombelona saiky maneran-tany mihitsy
ny mifanolotra fanomezana amin'ny vanim-potoana samihafa toy ny fampakaram-bady, fitsingerenan'ny taona, ny taom-baovao sy ny sisa. Tena tsara tokoa izany, saingy mbola tsaratsara kokoa raha lasa toe-tsaina mihitsy ny manome fa tsy ny manangona fotsiny. Azo antoka fa ho tsaratsara kokoa noho izao ity planeta misy antsika ity raha tsy ny fanangonana ho an'ny tena no ataon'ny rehetra lohalaharana fa ny fizarana amin'ny hafa. Tsy ny vola sy arena ihany no resahana amin'izany fa ny zavatra hafa toy ny fotoana, ny teny mampahery, ny talenta, ny fahaizana sy ny maro hafa. Foto-kevitra misongadina ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanomezana ary tena toetran'Andriamanitra ny Baiboly izany. Ny mpivavaka amin'io Andriamanitra io izany dia olona tokony halala tanana, mpizara amin'ny hafa, tsy mpanangona ho an'ny tenany fa mahafoy ho an'ny sahirana. Tsy tokony ho vokatry ny fifaliana fotsiny ny fanomezana ho an'ny hafa fa mba tokony ho heverina koa ny amin'ny olona omena azy io. Mety hevitra ianao fa manolotra zavatra iray sarobidy ho an'ny hafa nefa mety tsy hahasoa azy izany. Ohatra, tsy tahaka ny mandatsa ve ny manolotra fiogo ho an'ny sola? Angamba satroka ny fanomezana tena ilay. Indraindray tokoa mety anahirana toy izany ny fifanolorana fanomezana, saingy tsy mba toy izany Andriamanitra, satria izy mahafantatra izay tena ilayntsika. Manana fanomezana faratampony sy tsara indrindra atolotra ny olombelona rehetra Andriamanitra. Ao anatin'io fanomezana tokana io avokoa ny zavatra rehetra ilayntsika. Azo raisina isan'andro io fanomezana lanitra io, sady natao ho an'ny olona rehetra tsy misy ankanavaka. Raha ny lanitra no manome fanomezana dia azo antoka fa tsy maintsy ho ny tsara indrindra sy izay tena ilaina indrindra izany. Mampalahelo anefa fa tsy dia ny fangatahana sy ny fandraisana an'io fanomezana io ny lohalaharana eo amintsika olombelona, eny fa na dia eo anivon'ny tontolo kristianina aza. Inona moa izany fanomezana izany? Maromarona koa dia hoe iza fa tsy hoe inona. Tsy zavatra mantsy no omen'Andriamanitra fa ny tenany ihany amin'ny endrika tsy hita maso dia ny fanahy masina. Persona fahatelo ao amin'Andriamanitra telo izay iray ny fanahy masina. Andriamanitra mandrakizay tahaka ny ray sy ny zanaka ny fanahy masina. Hitantsika ny fanatrehany tany amin'ny famoronana. Hoy ny Genesis 1:1-2 ka ny tapany 2. Genesis 1:1-2 ka ny tapany 2. Ary ny fanahan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Tsy mba fanomezana tsy miteny na mety lefy ny fanahy masina fa fanomezana izay manova izay mandray azy. Izao nolazain'i Jesosy ao amin'ny Jaona 5:17 ka hatramin'ny 14. Jaona 5:17 ka hatramin'ny 14. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala dia tsy ho avy etỳ aminareo ny mpananatra, fa raha handeha dia irahako atỳ aminareo izy. Ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho ka tsy mahita ahy intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitara-dalàna anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza fa handray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Izao no dikan'izany raha atao amin'ny fiteny tsotra. Monina ao amin'ny olona nandray ny fanahy masina Andriamanitra. Tsy hery fotsiny ny fanahy masina fa Andriamanitra amin'ny fahafenony. Mananatra izy, mampiaiky ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana, mitari-dalana ho amin'ny marina rehetra, manambara ny ho avy, mankalaza an'i Jesosy.
santionany amin'ny asany ireo fa tsy ho voatanisa ny asanyity Andriamanitra fanomezana ho antsika ity. Tsy hoe fanomezana tena vaovao ho an'ny olombelona tsy akory ny fanahy masina, fa fananana very noho ny fahotana, ka ny famerenana azy eo amin'ny olona no tena irian'Andriamanitra. Hoy izy amin'ny alalan'ny mpaminany. Ezekiel 4:4-7. Ezekiel 4:4-7. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoroko amin'ny nofinareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo, ary fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko, ka anaraka azy. Tsy hoe fanahy hafa izay vaovao mihitsy no ambaran'Andriamanitra eto, fa ilay fanahy tao amin'ny olona fony izy tsy mbola nanota. Tokony ho tsaroantsika mandrakariva izany fa manroaka ny fanahy masina ny fahotana. Tsy mahafoy ny mpanota nefa Andriamanitra, ka dia mbola manolotra ny fanahy io ihany izy mba amonjenantsika. Efa fampanantenany hatramin'ny ela ny firotsahan'ny fanahy masina izay hoariny amin'ny ranonorana ao amin'ny bokin'ny Joela mpaminany. Andiovaka itsika ny teny fampanantenany tamin'ny alalan'io mpaminany io. Joela 4:1-4. Joela 4:1-4. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, dia aminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, ny lahy antitrareo any nofy, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza, dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Ary nisy fahagagany eny amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany dia rà sy afo ary setroka amin'ny takosina. Ny masoandro ampodiana ho aizina ary ny volana ho rà, alohan'ny hatongavany andron'i Jehova izay sady lehibe no mahatsiravina. Tsy mifidy toerana irotsahana tahaka ny orana ny fanahy masina rehefa milatsaka, afa-tsy izay zavatra saronana mba tsy ho lena. Milaza karazan'olona maro ny mpaminany eto izay andray ny fanahy masina: zanakalahy, zanakavavy, zatovo, lahy antitra, mpanompo. Tian'Andriamanitra ho vonjena avokoa ny olona rehetra. Saingy misy ireo izay manarona ny tenany tsy irotsahan'ny fanahy masina. Inona ireny sarina manakana ny fahasoavan'Andriamanitra ireny? Ny avinavina, ny fanandratantena, ny fiheverantena ho tsara noho ny hafa, ny fitiavana n'izao tontolo izao, fitiavan-tena, fitiavan-karena, voninahitra, fahefana. Fitinina amin'ny hoe fahotana ireny karazatsakana ireny. Tanteraka tamin'ny Pentekosta tokoa ny fampanantenan'i Jesosy ny amin'ny irotsahan'ny fanahy masina. Voatsindrona tampony ny olona ny aino amin'ny Peterany toroteny, dia nanontany izay tokony ataony ireo olona ireo. Andiovaka itsika izay nasain'ny Petera ataon'izy ireo. Asan'ny Apôstôly 2:7. Asan'ny Apôstôly 2:7. Ary hoy Petera taminy: mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra, mba hahazo famelana ny elokareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Hoy Petera: mibeba ary eo ka samy atao batisa. Tsy ho tafiditra ho am-po ny ranonoran'ny fanahy masina raha tsy esorina ny rakotra dia ny fahotana. Rehefa izany dia aseho amin'ny fomba hita maso amin'ny alalan'ny batisa ny fandehanana ao amin'ny fiainam-baovao. Fahamarinana lehibe hitondrany fanahy masina ny mpanota ny batisa. Na Jesosy tsy nanota aza dia nanatanteraka izany fahamarinana izany. Raha vao niakatra avy teo amin'ny rano Jesosy dia nidina nakeo aminy tahaka ny voromailala ny fanahy masina. Matteo 7:7. Noho izany, na iza mibebaka amin'ny fahotany atao batisa tahaka ny nanaovana an'i Jesosy, dia azo antoka fa mandray ny fanomezan'ny fanahy masina izy,
na dia tsy hita maso tahaka ilay voromailala tamin'i Jesosy azy izany. Mitana toerana lehibe amin'ny famonjena ny fanahy masina satria izy no feo farany mitaona ny mpanota. Ny ray monina ao amin'ny fahazavana tsy azo atonina, ny zanaka tsy etiantsony. Ny fanahy masina sisa no miangavy sy mitalao mba ilan'ny mpanota amin'ny lalan'ny ratsy sy anarahany ny idian'ny mpamonjy. Ambaran'ny apôstôly Paoly fa ny fananana ny fanahy masina no antoko ny fanavotana. Hoy izy ao amin'ny Efesianina 4:17. Efesianina 4:17. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Olona miaina araka ny fanahy no lazain'ny Paoly ho voatombo-kase eto, fa tsy hoe olona mahay mamelabelatra sy manapahalalana ny amin'ny fanahy masina, nefa ny atao sy ny toetra tsy mifanaraka amin'izay lazaina. Iza tokoa moa no afaka hiara-monina amin'Andriamanitra afa-tsy izay manahaka azy ihany? Ry mpiaino namana, fanomezana mba hamonjena antsika mihitsy ny fanahy masina. Tsy fanomezana mbola foronina izany fa ao amin'Andriamanitra ahatr'izay. Ny fahotana no hanisakana manakana tsy azahoantsika azy. Azo atao koa nefa ny mangataka azy mba ampiariary ny ratsy ao anatintsika sy hitarika antsika ho eo amin'i Jesosy. Hoy indrindra izy ao amin'ny Lioka 4:17. Lioka 4:17. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsy ho an'ny zanakareo, tsy mainka avahany raha izay any an-danitra no hanome fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Andesika hivavaka angataka ny fanahy masina. Rainay masina sy tsara indrina ny an-danitro, mifony izahay no nitsirambina amin'ny fangatahanay ny fanomezana avy aminao, dia ny fanahy masina izay antoko ny famonjenanay. Ampio izahay hanaisitra ny fahotana izay sarona manakana ny fahazahoanay ny fanomezanao. Jereo amin'ny fomba manokana ireo fanahy tsirairay izay mangetaeta te ahazo ny ranorana farany eto amin'ity tany maina ny fahotana ity. Velombelomy amin'ny fanatrehanao izy ireo Tompo, ary enoy ny fangatahany. Aoka ny fanahinao ononao anatinay ka ho tonga vavolombelonao hitarika ny hafa ho eo aminao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. Rindram-peo sy tononkalo fandaharana vokarin'ny radio Adventista maneran-tany. Izany feonkira famantarana izany no milaza fa miaraka amin'ny radion'ny feo no fanantenana ianao. Ianoka tanteraka ato anatin'ny fandaharana rindram-peo sy tononkalo isika, izay anasana ianao hiaraka ankafy izany aminay ary andray izany amponao tokoa. Namanao fanjaniaina no anolotra ny fandaharana ao antsika eto, miaraka amin'ny samma isahana ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitry ny fandaharana ny namanao Elion Andremitansoa. Mandrakiza faye
rehetra eto mamitaka voko ireny mora simba morano sy aharitra mandrakizay fa e mandalo avoko mba atopazireny maso hitazana lay anioany hibanjina ilaya kanilay paradisa sisy akaso unenana dray androany. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Rivelono lazaiko anao e mieto antany any olao fasao ianao varimarina manadino ilay fodina karaisoje sompanadio ny otanao rehetrany mba atopazireny maso hitazana lay anioany hibanjina ilay akanilay paradisa sisy akaso unenanandray androany mba atopazireny maso hitazana lay anioany hibanjina ilay akanilay paradisa sisy akaso unenana dray androany. Zay lay onjany fanantenana. Antoko-pihira ny obo farany. Aza mivezivezy mitady mpamonjy anao raha sendrady mafy eo amin'ny fiainanao aza mandany andro mikaroka ianao fa ny akaikindrindra Jesosy ilay tompona tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsore izy zao e fa marianao tokoa antsore aza misalasala tondony le izy zao indre favononizy iaino mivavaka fanaina fani akaikindrindra de Jesolay tompona tsy mba manda
sasatra miandrana tsy lavitra anao re tsy lavitra Jeso antsore izy zao e famalianao toko antsore aza misalasala tondony re izy za indre favolonize iai no mivavaka raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com misaotra tompoko aza miretirety mitady ny tena soa ny vola sy arena de samy olo tokoa ka tsao ny tsara indrindra ny toetra mandrakizay tanana kanto loatra ny toeranao ratrizay io reno tsara indrindra tsara mandrakizay tsy mavidy ambola fatolotry ny raha hoan'ny rehetra mino tsy volony bebaka de tsy mahisy avino fa samy ho samatra radio adventiste maneran-tany lay feon'ny fanantenana sa tontolo izao sy ny filany nona ny tonany vonaobada rendrarendra sy filany fo iza tsy mavonjy ny fanahina ny verena rery la
tinifuna na nivesambola misy sombipitiavana tokony mbaoa zay lay onjany fanantenana anizany foko anizany foko anaka atolory ahy anio ny fokelinao ataoko madio ho tena vaovao atolory ahy anio mba ho sasako fotsikopotsika amin'ny haiko sorako misy tafasiry toriko aminao miaino ary sefa mba lazalazao misy dinidinika ataoko aminao miaino ary sefa ambarambarao aniza ny foko sy ny fonao aniza ny foko sy ny fonao efa natolotra sa mbola ao efa nomena sa mbola ao aniza ny foko sy ny fonao aniza ny foko sy ny fonao aniza ny foko aniza ny foko aniza ny foko raha mbola tamana sy mbola mitana ny fiainana an-tany ho mamy de mamy aniza ny foko raha mbola variana sy mbola sondriana amin'ny zava-mahory sy zava-mandalo aniza ny foko raha mbola mamaka sy mbola manjaka amin'ny fiavona vonana sy fialonana aniza ny foko raha mbola misisika sy mbola marisika anao filibana fitrangatrangana aniza ny foko raha mbola mifoka sy mbola goka marisika indrindra amin'ny zava-maleba aniza ny foko raha mbola mamitsaka mbola mifitsaka anatin'ny zoiny lainga sy fitaka dia kotikotin'ny aniza ny foko raha mbola ventesina mbola andrenesana vava mazoto amin'ny teny maloto aniza ny foko raha mbola fombitsy mbola manidy ny efa nihidy ikiry biby aniza ny foko raha mbola koloina mbola tazonina izay mety ho kilema sy fahalemena aniza ny foko raha mbola manombana mampitotongana ny fahamarinana anjary fidinana aniza ny foko raha mbola mamerina manao diniverina ny fahotana efa nelana akevitry ny hoe aniza ny foko raha mbola mitepo sy mbola miseto tsy anam-pitiavana tsy anam-piniavana aniza ny foko raha mbola tsy mino minimana dino tsy mbola mitompo fa ho avo ny tompo aniza ny foko raha mbola mitoky sy mbola matoky arenana sampy ho vadi-panampy aniza ny foko raha mbola mijery ny asa amirery tsy manana antra amin'ny olo mahantra aniza ny foko sy ny fonao aniza ny foko sy ny fonao efa natolotra sa mbola ao efa nomena sa mbola ao raha izano fakafakaina sy voasana dia izao no lazainy ny soratra masina ny fo rehetra tsy mbola vonina tsy mba ho raisiny ilay zanak'olona ny fo rehetra tsy mbola niova tsy anana anjara tsy anana lova ny fo rehetra mbola maloto
na oviana tsy ahitany tompo. Ny fo rehetra tsy mety mandray na oviana tsy ahitany ray. Aniza ny foko sy ny fonao? Aniza ny foko sy ny fonao? Mbola maloto sa efa vaovao? Mitoetra maloto sa mbola ovao? dia saino mangina amperitreretana ny fomba rehetra tsy ananana entana. Lanjalanjao amin'ny fotsy sy miangatra ny fomba mahomby tena mahasambatra. Anaka, atolorean'io ny fokelinao, ataoko madio ho ataoko vaovao. Atolorean'io fa ataoko mangirana, tafio isan'andro ny fahamarinana. Amen. Andeha isika hiverina ka hanolotra ny fontsika sy ny fiainantsika rehetra ho an'ilay Andriamanitra ray be fitiavana ao an-danitra ao, izay nanolotra ny zanany ho faty hisolo ny elontsika rehetra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Dia midera ilay Andriamanitra izay mamindra fo amintsika isan'andro isika, satria nomeny tombontsoa afaka miara-mianatra ny teny tahaka an'izao. Miaraka aminao ny namanao Elion Andriamitanso. Rehefa avy nianatra mikasika ny fanekena nataon'Andriamanitra hamonjena antsika isika, dia hiaina ao anatin'izany fanekena izany. Ny vokatra izany voalohany indrindra tokony hiseho ho azy eo amin'ny fiainantsika dia ny fifaliana. Famonjena angelay fanekena ary izay nandray an'izany amin'ny finoana dia tokony ho faly. Araka ny lazain'ny apôstôly Jaona amin'ny Jaona 1:1-4, ny Jaona 1:1-4 manao hoe: ary zao zavatra izao no soratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Ny amin'io fifaliana vokatra ny famonjena no raisina indrindra no ifantohan'ny lesitsika amin'ity anio ity. Araka ny voalazan'ny Jaona eto, iray amin'ireo mpianatry ny tompo ary kaiky azy indrindra, dia tombontsoa lehibe vokatra ilay fanekena natao tamin'Andriamanitra ny fananana ny fifaliana, ny teny fikasanany amin'ny fifaliana. Raha misy olona tokony ho faly mandrakariva, tsy ahitana endrika montotra eo amin'ny fiainany dia ny kristianina. Ary natonga ny apôstôly Paoly miteny eo amin'ny Filipianina 4:4 manao hoe: mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy izaho indray mifalia. Dia mbola naverindray izany eo amin'ny Tesalonianina 2:5-5, Tesalonianina 2:5-5, mifalia mandrakariva, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. No isika ao amin'ny tompo no mahatonga n'ilay fifaliana ho azo atao mandrakariva. Matetika isika no afatra farana amin'ny alalan'ny fananarana samihafa mba tsy handeha amin'ny fihetseham-po rehefa manao zavatra,
satria ny finoana dia tsy fihetseham-po. Ampianarina mihitsy aza hoe ilayntsika ioarana ny fihetseham-pontsika. Nisy mpampianatra anankiray izay aza ny teny hoe ny sakana lehibe indrindra amin'ny fianarana zavatra vaovao izay tianao hay dia tsy ny fahalalana ara-tsaina fa ny fihetseham-po tsy voafehy. Dia marina avokoa izany rehetrarehetra izany. Kanefa aoka tsy ho adinontsika fa noharian'Andriamanitra hanana fihetseham-po isika. Tsy ny fihetseham-po no ratsy, fa rehefa tsy voafehy izany na miboriko amin'ny tsy tokony ho izy tahaka ny zavatra hafa rehetra dia izay no ratsy. Ny arahany rehetra nanaiky fa manana ny toerany lehibe eo amin'ny fivelarana maha-olona antsika ny fihetseham-po, ary nampidirina ho isan'ireo fivelaram-piainana antsoina hoe dimension anankiray lehibe akoatra ny ara-tsaina, ny vatana, ny fanahy ary ny ara-tsosialy, ny fihetseham-po. Velaram-piainana anankiray lehibe eo amin'ny maha-olona ny fihetseham-po, satria misy fihetraikany eo amin'ny lafi ny hafa rehetra eo amin'ny fiainantsika izany, dia mila ianarana, mila fihezina. Tsy fahotana ny fihetseham-po sy ny fanehoana fihetseham-po. Tafiditra ao anatin'ny maha-olona ara-dalàna ny fironan'Andriamanitra antsika, izany hoe maneho fihetseham-po izany. Indray nandeha ny tompontsika dia nitomany fihetseham-po anie izany, nalahelo koa izy tamin'ny fotoana sasany. Fihetseham-po izany tsy oto izany fa adsoina nolovana tamin'ny fivavahan'ny mpanompo sampy ny fiheverana ny fivavahana amin'Andriamanitra ho tokony hoe zavatra mampitanondrika lava, zara rahitana nify mipoitra, bediny ankizy rehefa mitsiky na miome amin'ny fonotsotra rehefa misy zavatra mba mahafaly azy. Ary na ao anatin'ny fotoana iarana mivavaka aza dia ohatrany hoe fadiny mitsiky, fa tsokevitra izany ary Satana no napiditra an'izany fomba fisainana izany. Mampandositra ny anjelo ny fitsikiana ao anaty fivavahana sy ny sise. Diso daholo izany. Azonao an-tsena ve izany hoe olona mifaly eo amin'ny tompo amin'ny endrika montotra lavo izany? Tsy fahalalana baraka an'Andriamanitra ve izany? Ary mahatonga ny olona sasany hevitra fa mampahoro ny fivavahana kristianina. Tsy azotsika lavina ny fisian'ny fihetseham-po satria voajanahary izany. Ny ilayntsika atao dia mamantatra azy ireny, manome ny fihetseham-po ny anjara toerany marina, ary arak'izay azo atao dia ny mifehany izany mandrakariva. Ho feheziny saina fa tsy ho feheziny fo. Ny fandavana ny fisiany izany fihetseham-po izany dia fandavana ny maha-olombelona antsika olombelona. Manambara indrindra eo andininy izay nivakintsika teo io fa tsy vitany hoe tokony hanana fihetseham-po ho faly isika, fa tokony ho amin'ny fahafenoany koa. Izany zavatra izany tsy milaza velively izany fa natao lavina ny fisiany fihetseham-po. Ny tenin'Andriamanitra dia mamporisika antsika ho faly mandrakariva. Ny fifaliana nefa dia mivoaka avy amin'ny fihetseham-po, tsy tokony ho foroporonina. Misy tompona andraikitra ambony eo anivon'ny AWR avy any Etazonia mpitsidika makaty Madagasikara, ary mahafinaritra azy rehefa makany ambanivohitra dia ny mahita ny fitsiky ny tantsaha. Dia nanontaniako izy inona ny antony. Tena fitsiky avy amin'ny fozy fa tsy fitsiky diplomatika. Ilayntsika ny maneho an'izany. Fitahiana lehibe omen'Andriamanitra izany. Any an-danitra dia voalaza fa havokisam-pifaliana ny miandry antsika any, ary avy amin'ny fihetseham-po avokoa izany. Manasanao mba hamaky ny fijoroana vavolombelona nataony Jaona mpianatra Jesosy, natonga azy ny teny hoe zao zavatra izao no soratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Voakitsika hatrany amin'ny voalohany ary ny Jaona voalohany toko voalohany, natonga azy ny teny an'io teny io. Ny Jaona voalohany toko voalohany, ny firaisan'ny kristianina amin'Andriamanitra ary ny vavolombelona mampiseho ny mahamarina an'izany. Izay ny lohateny. Izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitany masonay, izay efa nijerenay sady efa nitsapainy ny tananay dia ny amin'ny teny fiainana. Fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita an'izany izahay dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ny raika efa naseho taminay. Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba ahazonareo firaisana aminay koa
ary ny firaisanay dia amin'ny raisy amin'i Jesosy Kristy zanany. Dia toy izany amin'izay amin'ny andiny fahefatra hoe ary zao zavatra izao ny soratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Zavatra ny ainany vokatry ny fifandraisana ety amin'i Jesosy no mitondra ilay fifaliana, fa tsy zavatra foroporonina. Tsy tokony hafaliantsika ve izany? Dia saina isika anio fihetseham-po amin'ny alalan'ny hafaliana. Jaona dia anisan'ireo mpianatra Jesosy 12 hatrany am-boalohany. Saika hatramin'ny andohan'ny asan'i Kristy nateo azy nandritry ny 3 taona sy tapany. Hitany hatramin'i Jesosy teny amin'ny hazo fijaliana tao Getsemane, natrehany koa ny fiovantaresiny sisa. Arak'izany dia tena vavolombelona nanatitro maso izy. Afaka miresaka tsara ny amin'izany loha hevitra izany. Kanefa mario tsara fa tsy ny tenany no asongadiny amin'izany, fa ny amin'izay nataon'i Jesosy ho an'ny mpianatra mba hananan'izy ireo firaisana, tsy amin'izy samizy ihany fa amin'Andriamanitra izay tsy ambaratelo ny tena fifaliana marina. Nosokafan'i Jesosy ny lalana mba hidirantsika amin'izany firaisana akaiky amin'Andriamanitra izany. Tsy foroporonina izany ilay fifaliana hoe zay ho aoka ho faly dia mezaka ho faly, fa vokatry ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra ao anatin'ilay fanekena vaovao. Matoa izany ny olona anankiray milaza ho kristianina ka manjombona dia satria tsy ampy natapaka ny fifandraisany amin'ilay fototry ny fifaliana. Anisan'ny vokatry izany firaisana izany ny fifaliana mantsy. Tiany Jesosy ny hahafantaran'izy ireo fa marina izay ren'izy ireo mikasika an'i Jesosy, satria nahita, nikasika, natsapa, nandre azy jaona eto. Zaho sy ianao koa dia afaka nianana an'izany karazam-pifaliana izany. Mety mandalo ady sarotra, mety mandalo ady tsaina, mety malahelo indraindray, kanefa manana toky azo antoka izay ananana ilay fifaliana ao anaty, satria miaraka amin'ilay manana ny vahaolana rehetra fa matotra amin'ny fiainantsika dia mivoaka ho mpandresy isika. Eto jaona dia mijoro vavolombelona ny amin'ny fanandramana ny ainany, vokatry ny fifandraisany manokana tamin'i Jesosy. Eto am-pamaranana dia asaina koa isika mba hizaran'izany amin'ny hafa, fijoroano vavolombelona lehibe izany atombohy amin'ny mpiara-mianatra amintsika. Manao mandra-peona vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tanso. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.